Ianao ve mahita amin'ny tenanao hoe ny fahotana ny tena olana marina amin'ny fiainanao sady zavatra tsy hitanao taona mihitsy zany? Sa ho ianao hoe matiny amin'ny fahotana, ho ianao hoe zao dia raha matiny amin'ny fahotana ary dia maninona ary no mbola manota? Vonina ve nareo? Rehefa manota sy manao fahadisoana isika dia tena mamela antsika tanteraka izy. Tsy mafoaziny sy mariantsony zany, fahotana taloha izany. Vaovao isa-maraina ny famindrapony, afaka ny maray-panomboana vaovao zany. Mahagaga ny fahasoavana, vavony sy tamin'ny fahasoavana isika, afaka miaina amin'ny fahasoavana. Afaka mitsangana eto foana dia teny aminareo fotsiny mahalehibe sy mahafinaritra ny resaka Andriamanitra, ary tiako ny manao zany. Fa eo ihany koa ny ilaina izarantsika ny hoe afaka avela ny fahotana, mety ho tena olana koa zany. Fa afatra tsara taloha ny amin'ny fahotana izay mbola tsara ho antsika foana ihany koa. Dia izay ny resahako aminareo androany ny amin'ny fomba fiatrehana fahotana. Ahoana ny adina aminy? Inona no atao amin'ny fahotana? Ary tsy voatery olana foana ny fahotana. Fa mbola tiako anao mihoatra ny fahotana isika, mahazo famelan-keloka. Fahotana, famelana, fahotana, famelana, fahotana, famelana. Zao mbola misy dingana hafa. Fahotana dia vao aheloka. Zay vao mahazo famelana, mety efa nandalovan'ny fanameloana nandritry ny herinandro zany taloha zao. Fahotana dia vao heloka. Mangataka an'Andriamanitra amelanao. Mijaly herinandro ray na roa eo dia efa mandady ny fanameloana mihitsy. Fahotana. Misy olo mandray avy zao. Mbola manana dravitra tsara antsika noho izany Andriamanitra satria ny Baiboly efa matiny amin'ny fahotana isika. Andriamanitra zany tsy tia fahotana fa tia ny mpanota izy. Ary lohateny ity boky ity dia Andriamanitra tsy tezitra aminao ary tsy tezitra aminao zany izy. Fa tena tezitra amin'ny fahotana izy. Ary tena tezitra amin'izany izy dia matezitra azy ny fahotana eo amin'ny fiainantsika. Tsy ny ataony izany aminy akory, fa noho ny ataony izany amintsika. Andriamanitra tena efa nanomana ny anantsika fiainana tsara mihitsy. Ary nalohany ny vidiny ananantsika izany tamin'ny nanolorany zanany ho fato atsika. Fa afatesana mangirifiry, tsy mampino izany. Nakany ny fahotantsika rehetra ho an-tenany ilay masina, zanak'Andriamanitra marina, nitondrany fahotantsika tamin'ny tenany, tonga fahotana ho antsika izy, mba hananantsika fiainana tsara. Ny mpangalatra tsy avy raha tsy hamono sy hangalatra ary andringana. Fa Jesosy nanao hoe zao avy. Mba hanana ny fiainana sy hankafizany izany dia ho feno zany, tena ho feno, mandra-pitobany. Dia tiako olona izay ny apôstôly Paoly hoe zao efa niezaka, enoy zao amin'ny Filipiana 4:3, za tena miezaka mba hiazona izay nahafatesany Jesosy mba hiezonany ahy. Marina raiso zany, za tena miezaka, mila manana fiezahana ianao raha tena te hiaina fiainana marina, indrindra fa raha ny amin'ny fiainana izay misy antsika ankehitriny. Dia azoko antoka fa ny mpitory-teny rehetra dia ho laza izany daholo. Fa zao koa ny lazaiko anareo araka ny mahabenisany olona maharatsy ny zava-misy. Ka na dia efa ratsy aza ny tany taloha dia vao maiky ratsy zany amin'izao. Dia mbola mila ny fitsipik'Andriamanitra isika. Satria tena misy kombakomba eny amin'izay jerentsika rehetra eny. Amen. Ary sika tsy miara mandehandeha fotsiny amin'ny olona rehetra eny, fa mila mijoro dia manao zavatra. Amen. Za dia tena miezaka mba hiazonana izay nahafatesan'i Jesosy Kristy, hiazonana mino aho fa mendrika ny tsara indrindra amintsika Andriamanitra. Za tsy mihevitra hoe izay zara fa vitantsika eny, dia izay no omena azy potiny, zara fa vita. Hitako fa tokony omena ny tsara indrindra antsika izy ary mampisaotra fa na dia manao fahadisoana azy tsika, zany tena matetika zany, dia mbola afaka mibebaka ihany dia mibebaka aingana fa mamela antsika izy. Toy ireny tsy mananao ireny akory tsika, fa aoka tsy ho afa-po amin'ny fiainana ohatr'izany. Amen. Fa tia hanaitra anareo androany ilaza hoe za tsy mba ho afa-po amin'ny zara fa vita zany. Za tsy afa-po amin'izay atonina, za tsy afa-po amin'ny fandaniana ny fiainana amin'ny fahotana, dia vao heloka. Zay vao mba ho avela heloka, zay hivoaka ho any amin'ny fanameloana foana, dia namerina izany eny foana. Za tena te hitombo amin'ny fahamasinana feno.
de tena lazaiko mihitsy koa ty ny fahamasinana tsy fanarana karazana didy mandalana akory fa ny atao hoe fahamasinana de fitarihan'ny fanamasina zany hoe izy zany tena fahamasinana marina satria ilay masina mihitsy ny miainao anatsika ary sika tsy manana ny lalàna voasoratra amin'ny vadintsony ary koa nge ny soratana tamin'ny vady zany satria tena mafy mihitsy sy nanamafy ny fony olona ihany koa zao Andriamanitra nanome-antsika fotsotra sy malemy ho any aminy ary nanoratra ny lalàna ho ampotsika izy dia nanome antsika ny fanahiny masina anome antoka antsika fa afaka azontsika zany raha ilaitsika asa momba mifandretsika sika androany dia manantena ny mba afaka mitondra zavatra azy afaka ekenareo na tsy koa tsy haiko aloha isaky ny mihetsika dia samy teny hoe tena fiviriko ty dia ola zaiko izay tiako atao fa zao voalohany aloha zay asain'Andriamanitra ataontsika rehetra dia omena antsika ny fahafana manao zany firy aminareo zao no manaiky an'izany tiako hitandrina tsara nareo amin'izay zavatra ekenareo foana mba hainareo ve zay vao nekenareo teo zao zay asain'Andriamanitra ataontsika rehetra dia manana ny fahafananao zany sika afaka tonga dia mijany eo sika dia manao amen dia motsy satria jereo sika aza tsy tena mino zany akory ohatrany hoe raha zantsika tsy hiteny zany foana za tsy mahavita dia nasatra zany za tena haiko dia hitanareo tena sarotry zany dia zao hitanareo za nanana fatorana tamin'izany sehatra zany dia hitanareo za tena voafaritra fa tena tsy hitako izay natao tamin'izany zany nanampiasa anahy dia tiako ihany tsara izay voalazainareo nareo hoe za mino fa zay rehetra angatan'Andriamanitra ho ataoko dia manome ny fahafana anao zany izy ka manana ny fahafana mamela ny olona rehetra nandratra tsika sika araka izany sao dia tsy misy anto tokony hitezeran'ny olona atao amin'ity efitiana izay mijery tele amin'ny olo-kafa mihitsy zany tena nanangona iribetsaka mihitsy zao fa miomana saina izay vao nolazainareo teo za mino dia hoe tena misy dikana zany manina ary moa Andriamanitra no hiteny anao zavatra dia avy eo hiemitra sy iome satria tsy navidy zany akory nahoana izy miteny olo hoe mamela eloka nahoana izy miteny hoe aoka ho mora fo aharitra ary mpanome maninona nomeny zany taridalana rehetra zany aoka ho tena olombavaka menara ny ten'Andriamanitra aoka ho feny teny manampi olo-kafa adinoino momba ny tenanao dia aoka hiaina amin'ny fiainam-panampiana ny olo-kafa Andriamanitra dia hoana ny amiko zao hitanao raha manao zany dia tena ho ararotiny oleny foana zany tsy mila mijana ny fialatsiny sika fa tena mila milaza fotsiny indray hoe raha izany lazainy dia efa nanomiany fahafana manao zany izy ary amin'ny fahasoavany sy amin'ny heriny dia afaka ataoko izay rehetra sain'Andriamanitra ataoko ka tia ny zavatra tena nanantsika mary manafandriny sika ny amin'ny olana tena mahatsiaro mahery androany dia sika tsy te hisainy zany hoe tsy mivavaka sika satria tsy tianao zany sika tsy te hisaina hoe tsy mba mandany fotoana mitovy foana amin'Andriamanitra sika tsy ilainy ilay izy ianao nge zany tsy mba ilaza amin'ny mihitsy hoe tsy andany fotoana iaraka aminao satria tsy tiako zany tsy misy olanao zany fa tena nakarazana fialantsiny maro sika fa zany nge mbola fialantsiny zany dia zany foana ihany fa eo ihany koa dia anton-javatra miaro laingy zany tena tiantsika loatra Andriamanitra dia ireo olona nividin'izay nalohany ho atsika mba hananantsika fahafana iaina ny karazam-piainana izay natolony atsika dia tsy hisy afa-tsy toy ny henatra raha ohatra sika ka tsy mametraka ny tontolontsika amin'izay natolotr'Andriamanitra ho atsika mba ho fananantsika na ho ataoko zany na tsy hanovan'Andriamanitra zany fa zay izy ny tombontsoa dia zany hoy zao Josoa hoe nareo manapa-kevitra izay ho tomponareo fa za sy ny ankohonako dia anompo any Jehovah izay dia mahitsy koa eto hitanareo za mila mihevitra ty matetika foana fa teo ampisainana kely ty amin'ny maly sy tamin'ny maraina dia
hitako fa tsy tena mandre fampianarana loatra mikasika ny sitrapon'ny olona sika mandre betsaka ny fahasoavan'Andriamanitra sika mampianatra foana ny fahasoavan'Andriamanitra ary haiko fa tsy mahavita ninina tsy misy azy fa za koa mino fa ninina sainy ataoko fa hoe vitako zany tsy vitako tsy misy azy mihitsy zany fa afaka ataoko miaraka aminy zany ary izy miaraka amiko eny foana de za tena mino fa zay rehetra sainy ataoko de afaka manao zany ka de ho ariko any daholo ny fialatsiny rehetra tena nila fotoana lava fa afaka manafaingana ny fandrotrondinanareo ara-panahy raha miaino anareo amen tsy voatery andany fotoana lavabe nareo tahaka raha miaino an'izao tia beantsika Andriamanitra ary isan'ny lehibe indrindra de noho ary azy zao ray amin'ny voninahitr'Andriamanitra lehibe indrindra ny menentsika ny misafidy indreo alohanareo ny fiainana sy fahafatesana vidio ny fiainana efa nilazaintsika ny valiny tsy mila manao kajy ny valiny tsony sika de tahaka ny hoe allo tokony hisafidy ny fiainana viasa hisafidy fahafatesana zany zao tena sarotra mihitsy eo alohanareo ny fiainana sy fahafatesana misafidiana ny fiainana de ho velona ianao sy ny taranakao rehefa manatona antsika ireo zanatsika amin'ny fotoana samihafa samy laza hoe mama dada misaotra ny am'ireo ezaka sy ireo vidiny zay nalohanareo satria raha tsy zany tsy ho nanana izao fiainana zay ananako zao mihitsy rehefa manao fanapaha-kevitra tsara ianao tsy hoe miatra aminao rery zany fa miatra amin'ireo zanakao sy ireo zavikelinao ihany koa eo alohanareo ny fiainana sy fahafatesana misafidiana manana fahafana misafidy magaga re olona afaka manao zay tiako atao fa ny fahafana misafidy koa de fandraisana andraikitra goavana be mihitsy efa nilazain'Andriamanitra hoe tiatsika izy tia tsisy fepetra zany zao zavatra efa mipetraka hoe tiatsika foana izy ninina ataotsika eo fa mbola hanome fantaniana ray hafanareo nareo ve tia an'Andriamanitra amin'ny didy lehibe indrindra de hoe tiavany Jehovah-Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra amin'ny fanainao rehetra amin'ny sainao sy ny herinao rehetra zany lehibe indrindra didy lehibe indrindra io ianao de ho tian'i Jehovah-Andriamanitra ao amin'izay rehetra anananao amin'ny fotoananao amin'ny volanao amin'ny sainao rehetra amin'ny fahazaranao rehetra amin'ny fialambolinao rehetra de mila mamela anareo zao fa za tena raiky tia tanteraka amin'Andriamanitra zany hoe tsy hitako izay anaovana an'izany za tena tia an'Andriamanitra ary tsy hoe tia azy fotsiny fa raiky tia aminy mihitsy de hitanareo Andriamanitra nandany taona maro de maro tamin'ny fiainantsika mba hiverena an'izany fifandraisan'izany aminy tianareo anome famindrapo anareo zany hitsimbina anareo anome fahasoavana anareo de misy ny fotoana tahaka ny ray aman-dreny izay tongavany zanany lazany hoe mama dada inona no afaka ataoko anareo raha mbola tsy nandalo zany sika de mbola vao ilay lafiny ray ihany zany ny an'ny zanakao le hoe meo tena mbola manana olana indray ary dada sy mama afaka voakanareo avy ary tsy fifandraisana mahafapo zany tiatsika ho avy ny zanantsika de anao hoe inona no afaka ataoko anareo za zao mananjanaka zay ao an-tranoko isan'andro misy zavatra ilainao nga misy zavatra afaka vidiko anao sao de misy zavatra mbola ilainao mikarakara zareo de hoe aho hoe ny zanako vavy le manampia miantso aisa maraina de manao hoe fa zany miteny hoe fa anao ina anao androany de izy hoe zao inona ny tianao ataoko le retsy zany ka tena mafinatra ary tian'Andriamanitra hiteny isa maraina isika hoe isa maraina inona no ilainao ahy androany Andriamanitra inona no zavatra ilainao androany afaka manao zavatra ho anao ve androany afaka manompoka eo ve nareo farafaratsiny amin'izay lisitry ny vavakareo Andriamanitra inona no afaka ataoko anao androany marina ome fiderana Andriamanitra de inona zany ataontsika amin'ny fahotana tsy mitombona aloha hoe ho afaka amin'izany mandra-pakala atsika zany ka veritsika miaraka ary zany zao alako ny fahotana
alako izay ataony zainy amin'ny olona, alako izay ataony amiko, alako izay ataony eto an-tany, alako izay ataony eo amin'ny olona, ary ny marina tena alako ny devoly. Satria izy no fototry zany rehetra zany. Ino izao fa amaky kely aminareo ty boky ny Joyce Meyer ty. Na dia fahintsika aza fa ny karazam-pahotana rehetra dia afaka velona. Dia tsy misy sombim-pahotana izay afaka mamela antsika hanana fifandraisana mahafinaritra amin'Andriamanitra. Fa mila miala amin'izany fahotana izany foana isika ka. Inona ary no ataontsika mikasika izany? Ahoana no toetrantsika mikasika izany? Dia izany mihitsy ny zavatra izay tiako resahana androany. Ahoana no tokony toetrantsika mikasika ny amin'ny fahotana? Za mino fa tokony akalantsika izany tahaka an'Andriamanitra ihany, dia tokony toerintsika mafy izany amin'ny alalan'ny herin'ny fanamasina. Tsy afaka ny sady feno fanan'Andriamanitra isika dia hoe anara-po amin'ny fiainam-pahotana sy ny tsy kombakomba ihany koa. Ary na dia mankala fahotana isika tsy tokony hankala an-tenantsika mihitsy satria hoe manota. Mankala fahotana Andriamanitra, fa tia ny mpanota. Dia tiako hinonareo kely ty zavatra ty. Ny mpino matotra ihany no afaka tena miatrika ny fahotana sy tsy mahatsiaro fanamelohana. Ary raha ny olona marina izy eo amin'ny Kristy tsy ho isan'ny mahafilo ihany teny mahamay izany izy. Nisy fotoana ny hainy fampianaran'olona tamin'ireny kasety ireny fa tena nandrovitra zany teny zany. Dia tiako izany. Hainareo nahoana? Satria za efa tsy miraharaha intsony ny fahalemeko sy ny fahadisoako intsony te halala satria efa haiko mialoha fa ny fitiavan'Andriamanitra tsy miankina izay ataoko mety na tsy mety fa efa ho tiany foana ihany fa za tia mantatra raha misy zavatra ao izay ilaina hoe amboarina satria za tia hanao izany ho azy. Za tsy tia hiaina fiainana adala dia hanao izay tiany nofoko eny foana. Mingavy Andriamanitra raha nanao zavatra izay nampalelo anao alazao aho. Za tsy tia hanao izany. Za zao miresaka aminareo androany mikasika any amin'ny toe-po. Mba nananareo hevitra ve ny amin'ny tsy kombakomba misy eto tany amin'izao? Ary na dia ao am-piangonana aza. Marina e. Tsy tokony hametraka fanontaniana koa isika hoe inona daholo mbola afaka zoniko dia andeha ho any an-danitra aho. Tsy tokony ao an-tsaintsika akory izany afaka manao izany ve za dia mbola ho any an-danitra ihany? Afaka manao izany ve dia mbola ho any an-danitra ihany? Tsy tokony izany toman'ny fotsika ny tokony tomany dia hoe Andriamanitra ahoana no ahafahako ny Hiova ho tena fahazavana marina amin'ny toerana maizina. Za zany tsy miresaka fomba mpivavahana eto fa miresaka ny fivoahana any dia miaina ohatra velona ny atsara ny fanompoana an'Andriamanitra. Za tena faly ny amin'Andriamanitra. Ny mpino matotra ihany no afaka tena miatrika ny fahotany tsy mahatsiaro fanamelohana. Haintsika fa tena misy ny fahotana ary isan'ny atrehantsika isan'andro any. Dia ahoana ary ny atrehantsika azy sy ho resiny izany sy ny izany marina. Za mino fa amin'ny alalan'ny finoana tanteraka an'Andriamanitra izay lehibe noho ny fahotantsika sy amin'ny alalan'ny fahalalana fa ny fahotana dia isan'ny sombiny amin'ny fipetrany olombelona samy efa nanota ny olona rehetra ka tsy misy manana voninahitry'Andriamanitra. Fanao marinina tamin'Andriamanitra daholo ny rehetra tamin'ny alalan'ny rano Kristy. Inona ary no lazaintsika amin'izany rehetra izany? Mbola hitoetra amin'ny fahotana ihany ve isika mba hitombo ny fahasoavan'Andriamanitra kokoa? Zao Paoly nitondra hafatra ny fahasoavana. Laza tamin'ny olona fa voavelan'ny fahasoavan'Andriamanitra ny fahotan'ny olona ka nafiry ny fahotana vita ny fahasoavan'Andriamanitra dia lehibe sy maharesy izany fahotana izany. Araka ny ataon'ny olona foana koa ny tindry-zareo lanjalanjaina daholo ny zavatra rehetra dia avy eo izy miezaka ny tondry zany azonareo hatramin'ny faratampony. Fa te hilaza aminareo fa manana fampianarana betsaka isika mikasika any amin'ny fahasoavana ankehitriny. Izao aza vao navita karazany vaovao amin'ny fahasoavana. Za tia mampianatra fahasoavana. Za tia mampianatra famindrapon'Andriamanitra, fahatsaran'Andriamanitra, fitiavan'Andriamanitra. Fa mbola ilaza aminareo koa fa tsy izany ihany ny zavatra ilaina henonareo. Fa isaky ny mihetsika koa dia mila olona eo anoloko ilaza hoe aza manao an'io. Isaky ny mihetsika koa dia mila mandre hafatra mikasika ny fijidanao izay nafafinao. Dia isaky ny mihetsika izao ianao no mety tsy milaza izany fa isaky ny mihetsika ianao dia tena mila hafatra tsara ny amin'ny fankatoavana. Za tena tia hafatra tsara ny amin'ny fahamasinana. Za tia hafatra tsara ny amin'ny andao tarihan'ny fanamasina isika. Mila nitoro hevitry ny tenin'Andriamanitra feno isika fa tsy sombony fotsiny amin'izany. Mila mahazo zavatra rehetra isika. Amen. Ka Paoly tonga
niaraka tamin'ny afatra fahasoavana ka de faly daholo tamin'ny fahasoavana zareo de hoe zareo hoe angamba zany mila manota koa sika mba azotsika fahasoavana kokoa de mety ho nareo hoe izy ary no lanao adalano zany fa hoy Paoly moa hoe sanatria zany izy ary no misy olona efa matiny amin'izany mbola hovela amin'izany ndraiky koa ka ny baiboly milaza fa efa matiny amin'ny fahotana sika ka raha mijery ny Romana 9:20 sika de milaza reo ka ho tahaka izany koa nareo ka ny tenanareo de ataovy ho efa matiny amin'ny ota fa vela ao an'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ka milaza izy zany efa maty amin'ny fahotanareo de ahoana ny fahitanareo ny tenanareo ianao ve mahita ny tenanao hoe ny fahotana ny tena olana marina ny fiainanao sady zavatra tsy hitanao atao ahoana mihitsy zany sa hoe ianao maty ny amin'ny fahotana ho ianao hoe de raha maty amin'ny fahotana ary de tsy fo mihitsy andro any de atahotra fa hanota miny marimarina fa hotarian'ny fanamasina ary mbola andeha amin'ny fahamarinana andro any eny ary ho ianao enoya ho ianao hoe raha maty amin'ny fahotana ary de manina ary mbola manota foana vonina venareo satria sika maty ny amin'ny fahotana de tsy misy eo amin'ny baiboly mihitsy milaza hoe ny fahotana de fahafatesana ka ny devoly zany de manenjika atsika foana fakapanahy zay raha ny tena marina tsy hoe fahotana ny alaim-panahy tsy hoe fahotana raha ampiasainao ny herin'ny fahafahana ny safidiananao ianao hoe tsy jereo aleotsika koa lay hoe tsy haitsika zany raha mba tsy alaim-panahy fotsiny azy zao afaka dinao zany ianao zany mety manao hoe tena natsiaro tsy tsara zany tamin'ny fomaraina tena ohatra nisy ozatra ny vokiny zany tamin'ny herinandro lasa ka rehefa nivoaka de narary an-doha kely tena tsy hitako daholo ny zavatra antadavika zao re tolo reto tsy mba mamelona ny zavatra nalainy tamin'ny toerany mihitsy tena mila metehatra amin'ny tena kirery foana ihany ve zany ahoana eny raha matompitory-teny io famboariny toetranao zao fa mila manohitra ny devoly amin'izay ataony ianao toero amin'izay ataony izy za zao nalay-panahy tena nalay-panahy tamin'ny maraina teo mba anao toetra ratsy efa nitety an'izao toy izao nandritra 7 taona nytory-teny de nitady conférence hafa de hitondray de tena tsy tiako ty fandriny ty tena tsy isy azavany ty toerany ty kely loatra zany efitra fitiovana zany ai mariny fahotana tsy fahafatesana fa efa matiny amin'izany tsy voatery amely zany toetra zany amely de ampiasa zany amin'ny toetrako amin'olo isan'andro misy ola veto amin'ity trano ty androany hitanareo zao nahoana ary nitaraina foana hoe tena efa tafahoatra zao satria nangataka an'Andriamanitra any mba hanaovako zao zany hoe taona maro Andriamanitra tena mila ampiasainao Andriamanitra za te hitety tamaro za te hitety zao tontolo zao Andriamanitra avelao mba hanao conférence maneran-tany Andriamanitra ampiasao ry aza mihitsy Andriamanitra za te hiseo tele tena ilainao marina ve zany za te hanambady Andriamanitra miangavy za te hanambady Andriamanitra za mila mba omeo lehilahy fotsiny Andriamanitra mila manana lehilahy Andriamanitra manina nomenao ty lehilahy ty marina misy olona veto amin'ity trano ty androany hitanareo rehefa nalaim-panahy tsy ho eo amin'ny azo fijaliana Jesosy anao ny sitrapon'Andriamanitra zany no tena marina nalaim-panahy izy tsy mora taminy nakatoan'Andriamanitra fa hoy izy hoe atao ane ny sitraponao fa tsy ny sitrapoko itiao Andriamanitra tonga mba anao ny sitrakao ahoana raha zany foana isa-maraina atsangano za tanana zany tiao Andriamanitra tonga mba anao ny sitrakao ahoana raha mbola endrika kokoa sika de manao hoe Andriamanitra haiko fa ho alay-panahy andro any satria haiko fa alan-devoly fa za miny fanamasina amin'ny alalan'ny fahendrenao sy ny heriny fa afaka manoatra zany ary feno fisaorana Andriamanitra fa na de ho resy aza de
efa vonina ny famelanao eloka sady voavidy haiko fa tia tsisy fepetra ianao nefa Andriamanitra tianao fiazonana zany zavatra zany zay nahafatesanao hiazonana ty iaina amin'ny fiainana izay manao ahy